maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Dia hitsangana ho amin'ny fiderana isika ny salamo fa 7:100 andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo no imbonantsika. Salamo fa 7:100 andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo. Hoy ny mpanao salamo: sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany. Ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Engane ka ho tafatoetra ny lalako, hitandremako ny didinao. Dia tsy homenatra aho raha mandinika ny didinao rehetra. Hideranao amin'ny tsipo aho, amin'ny anarako ny fitsipika ao marina. Ny didinao no ho tandremako, aza dia mafoy ahy ianao. Amen. Mivavaka isika. Indray ny fifalianay Andriamanitra fa hanotarianao lalana izahay dia tonga soa amin'izao fotoana sarobidy sady masina izao. Indray ny fifalianay fa mbola afaka manatona anao ilay feno fahamasinana izahay, kanefa amin'izany indrindra no ampatsiovanao anay fa mpanota tsy mendrika izahay. Ho mandohalika manetry tena, mangataka famelana avy aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mba ho diovinao indraina izahay ary ho afakota dia ho tafahombona aminao Andriamanitra. Raha miombona aminao izahay dia omeo anay ny fanahy masina, ahatakarana izay tianao ambara aminay, ary amin'ny fiaraha-mandinika soratra masina anio dia ho tsapanay ane fa tianao zava-baovao amin'ny fiangonana ianao, hampitompo fahalalana, hampiorina finoana ary hanikina anay hiasa ho an'ny fanjakanao. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Deutéronomie 7:10 manomboka amin'ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Deutéronomie 7:10 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Anaraka ny vakan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo ny fiangonana. Rehefa aringan'i Jehovah Andriamanitra ao ny firenena samihafa, izay tompon'ny tany omeny Jehovah Andriamanitra ao anao, ary mandresy azy ianao ka monina ao an-tanànany sy ao an-tranony, dia manokana tanàna telo ho anao eo afovoan'ny taninao, izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao ho lovana. Amboary ny lalana ka zarao telo toko ny taninao, izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho lovanao, mba handosira ny mahafaty olona rehetra ao. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo tary tokoa izahay ka hazavao ny lalанay amin'ny alalan'ny teninao izay raha mandinika, mbola hitombona hiatrany amin'ny fahatakarana fa mpandresy ianao ilay Tompo Andriamanitray, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka isika ry havana. Ampifaliana no ahafahantsika miverina ao anatin'ny fiaraha-mandinika soratra masina isaky ny fotoana tahaka izao efa ela, angamba ataoko hoe 2 volana latsaka isika ny tsy tafaraka teto no ny antony samihafa, fa dia faly tehirizan'Andriamanitra amin'ny fanorantenantsika amin'itony fiaraha-mandinika soratra masina itony. Manoloana antsika ny bokin'ny Deutéronomie araka ny fandarana mofinaina ny 7:10 andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Dia vetivety sika makivaky izany boky izany, nda ho ary lazao izay azontsika lazaina. Famerenan-teny naverina ampatsivina indray ny didi folo. Anatin'izany moa izany ho resantsika avy eo ny fizarana misy ny anjara mofinainantsika. Ny fitahiana sy ny fanozonana.
fotoana mialoha ny idirana atao kanana tsy mahazo miteny tsony aloha ianao mena ny hafandray ny micro. Fa nahoana moa ny naverina ny nampatsahiviny zany lalàna zany na ny teny any tsy mahazo miteny. Inona ny antony namerenana azy? Oviana ny nomena ilay lalàna tamin'ny fotoana manahoana teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely? Niala tany amin'ny fahababoana, tafavoaka izy dia nomena araka ny Exodosy 20 ny lalàna. Na ninona no naverina mahelohan'ny idirana amin'ny tany Kanana? Afriana ary ny tany anefitra ny zanak'Israely. Dia maninona no naverina ilay izy? Mampanadiny ve ny 70 taona? Taranaka indray ny hira tamin'io mialohan'ny idiran'ny tany Kanana io dia efa taranaka vaovao tsy nanatrika mivantana ny fanolorana ny lalàna. Ka dia nilaina ny famerenana, nilaina ny fampatsahivana ny tantara. Zay no antony bokin'ny Deutéronomie. Iza koa ny mbola afaka hiteny zavatra hafa. Ny faranao amin'ny bokin'ny Deutéronomie ny fahavelomany ny fiainan'ny Mosesy. Iza no nanoratra amin'ny boky. Dia izy ve dia hitantarany nahafatesana? Any amin'ny 730 mantsy ny nahafatesany Mosesy. Araka ny falazan'ny mpandinika moa dia Mosesy nanoratra ny Pentateuque, zany hoe Pentateuque, zany hoe ireo boky 5 voalohany ao amin'ny Baiboly, lazaina koa hoe boky ny lalàna. Saingy rehefa mandinika isika ny bokin'ny Deutéronomie, mamarana izany boky ny lalàna izany dia mahita ny fitantarana natao momba ny nahafatesany Mosesy. Ilazany zany fa mety mifangaro ny nanoratra. Tsy Mosesy efa lasa nodimandry mihitsy no anoratra ny tantara momba ny nahafatesany. Fa dia izay moa ny hoe fandiniana ny fandiniana, tsy voatery hiady hevitra amin'izany sika, fa afaka mandinika sy mandinika koa. Raha tsy izy ary nanoratra an'io, toko 430 dia mba ho iza kosa. Ijosoa ve, iza ve? Zay ary ilay Deutéronomie eo ambany masontsika eo misy zavatra vitsivitsy nantitra anterina. Voalohany no hoe Mosesy mialohan'ny idirany zanak'Israely ao amin'ny tany nampanantenaina no heverina fa nanoratra an'ity boky ity. Dia efa izay ny dikan'ilay anaty fonosana kely teboka anankitelo. Na izany aza dia tsy ny manontolo akory no ny soratany, arak'izay soratra tafapetraka fa heverina nisy olon-kafa nanovana taty aoriana ny amin'izany boky izany. Mampatsiahy ny lalàna sy ny fanekena nataon'Andriamanitra ny boky ny Deutéronomie. Ny lalàna sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Hitantsika eo Deutéronomie toko 1:10 indrindra mampatsiahy amin'ny fanekena. Mampifandray ny fandresen'Andriamanitra sy ny andraikitra. Omen'Andriamanitra ny mpisitraka ny fandresena izao boky izao. Raha nomena ny fandresena, inona kosa no andraikitra miandry ny mpandresy. Izany indrindra no hitantsika tao amin'ny toko 7:10. Ilazana hoe eo amin'ny 9 moa dia hoe rehefa aringan'i Jehovah Andriamanitra ao ny firenena samihafa, izay tompony tany omeny Jehovah Andriamanitra ao anao, ary mandresy azy ianao ka monina ao an-tanànany sy ao an-tranony. Fanomezana avy amin'ny tompo ny
fandresena ary ilaina ny iainana n'izany fandresena zany manana ndraikitra hiazona ny fandresena ireo nomen'ny tompo ny fandresena manana ndraikitra hiazona ny tany izay ny lovaina araka ny teny fampanantenana ireo mpandova ny tany fa tsy hoe aleloia azonay ny lova ataonay izay tianay atao raha alefa amin'ny lafiny ara-panahy dia ny hoe manana ndraikitra ny olom-boavonjy hiazona ny famonjena izay nomen'Andriamanitra azy fa tsy hoe aleloia voavonjy dia ataoko amin'izay izay tiako atao fa tena mbola manana ndraikitra sika ary hojerentsika rehefa avy eo moa hoe inona ary ny hevitra ilay ohatra hoe ny andiny ny faharoa sy ny andiny ny fahatelo izay milaza indrindra ny andraikitra omen'Andriamanitra antsika olom-boavonjy na ireo zanak'Israely tandindo ny olom-boavonjy nomena ny fandresena ka nahazo ny tany nampanantenaina. Ao anatin'io toko 7:1 hatramin'ny 7 dia misy filazana hoe nomen'Andriamanitra ny fandresena fa tsy avy amin'izay herin'ny zanak'Israely. Tsy ny zanak'Israely mihitsy ny hoe matanjabe ka na herin'ny adina manana teknika fa Andriamanitra nanome fandresena. Aringan Jehovah Andriamanitra ao eo alohanao. Ny Andriamanitra miady ho an'ny olony ny Andriamanitra. Lasa tompony ianao rehefa niadin'Andriamanitra mba handresy. Aza mieritreritra loatra hoe le ady tany atao ery amin'ny fitsarana ery. Lasa tompony ianao tena fahasoavana izany. Fahasoavana omen'Andriamanitra tsy hoe lovatra ny akibondreny koa na lova voajanahary fa teo amin'ny ady izay nataonao nomba Andriamanitra dia voarainao ny tany nampanantenaina. Izy nampanantena Andriamanitra ny ady ianao mioty ny vokatra. Izay no ambaran'ity andininy voalohany ity. Eo amin'ny andininy faharoa manokana tanàna telo. Midika inona moa ny isa telo? Fiombonana, fahafenoana, firaisana, manokana tanàna telo. Atao inona? Anao reny trano be. Hoy ny soratra masy eo amin'ny 2 manokana tanàna telo anao eo voan'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao olovana. Ny andraikitry ny olona nomena fandresena, nomen'Andriamanitra ny tany nampanantenaina dia mikarakara. Manokana tanàna telo. Tena kolokolo ilay famonjena izay nomena. Raha tolaka aty amin'ny fiainantsika kristianina nomen'Andriamanitra fandresena tao amin'ny Kristy ka nahazo ny fiainana mandrakizay. Kolokolo izy io fa tsy hoe azo fotsiny dia mipetrapetraka eto izany sika dia eto ambony dabilio am-piangonana dia izay. Fa kolokolo ilay famonjena. Manokana tanàna telo. Baiko mazava izany hoe fandaminana ho fiarovana mitoy amin'ny andininy fahatelo. Raha mijery ilay boky kely fanazavana ny mofinainy sika dia ny hoe tena arovan'Andriamanitra ny aina. Izay ny lohahevitra voalohany eo raha tsy faharoa raha tsy diso fa za moa efa maly ariva ny namaky azy dia tsy sadiko loatra fa izay ny lohahevitra anankiray anazavana an'ity anjara mofinaina androan'ity hoe miaro ny aina Andriamanitra. Baiko mazava izany. Baiko mazava omen'Andriamanitra antsika. Fa misy anankiray koa ao, inona ny anankiray ao? Eo amin'ny andininy fahatelo. Amboariny lalana ka zara hotely tokony taninao mifanohy amin'ny andininy faharoa ihany. Izay omeny Jehovah Andriamanitra olovanao mba handosirany mahafaty olona rehetra. Ho an'iza ilay lalana? Idiranay iza dia atao inona? Ho an'ny hafa. Izany hoe eo amin'ny andininy faharoa dia omena andraikitra isika mba hikolokolo tsara ilay famonjena. Ao amin'ny andininy fahatelo dia avela isika anorina lalana mba hahafahan'ny hafa koa misitraka ny famonjena. Kanefa
ao amin'io raha mamerina ny lalàna ny tompo dia te hampatsiany hoe aoka tsy hisy valifaty ho an'ny olona zay nafaty tsina moa zany rehefa vakitsika ny toko 7 sy manomboka eo amin'ny andininy 14 ho andreo olona nafaty tsinaty hoe valio faty zany fa avelao izy mba afaka andositra zay raha ny ara-paky teniny ty soratra masiny ty fa eto zany raha alefa indray amin'ny fiainan'ny fiangonana nomen'Andriamanitra antsika ny famonjena ny fiainana mandrakizay ny tanina mpanantenaina araka ny voalaza tao amin'ny testamenta taloha tandindon'ilay fiainana mandrakizay dia anjarantsika mitsinjo ny hafa mba amboary ny lalana ho azy ireo ahitany koa zany famonjena izany. Raha ny andinin'ny 7 zany dia azo adika amin'ilay hoe izay nomena maimaim-poana aoka izara maimaim-poana. Raha ny andinin'ny 7 dia fanirahana ho amin'ny fitoriana ny filazantsara mba azon'ny hafa famonjena ity andinin'ny 7 ity. Ny zavatra voalaza aminaraka ao dia hoe tanàna fialofana ho an'izay nafaty olona tsina no antony ananganan'ilay tanàna anankitelo. Ny famonjena omen'Andriamanitra dia miaraka amin'ny famindrampo fiainana ny rariny sy ny hitsiny. Dia asika ijery an'ilay foto-kevitry ny perikôpa amin'ity volany ity ao anatin'io anjara mofinainantsika io. Foto-kevitra dia manao hoe mpandresy ny tompo. Mpandresy ny tompo ary avy amin'ireo fanazavana teo aloha no ahafahantsika manatsoaka hevitra hoe raha mpandresy ny tompo tadidio fa ny fandresena avy amin'ny tompo dia fanomezana fa tsy vokatry ny herintsika. Izay ilay fanazavana hoe rehefa haringan'i Jehovah Andriamanitra ao ny firenena samy hafa. Ny tompo ny tany dia lasanao ny tany. Tsy vokatry ny herintsika ny fandresena, Jehovah no mandringana dia lasa tompo ny tany ianao. Sy ny Israely no nandresy fa Andriamanitra ary nomeny ho an'ny zanak'Israely ny fandresena. Inona ary zany no azo tsoahana? Mpandresy ny tompo miankina aminy amin'ny fahasoavana. Miankina amin'ny fahasoavan'ny tompo. Io no miantoka ny fahombiazanao, ny fandresenao manoloana ny ady samihafa ary ny fiarovananao mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fandriky ny fahavalo. Anisan'izany ny fandresena ara-panahy, ny fandresena ny ota, ny fandresena ny fizahan-toetra, ny fitsapana samihafa. Tena avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy ilay fanandresy izao tontolo izao ny fandresena. Ny zavatra faharoa, rehefa nomena antsika ny fandresena dia takiana amintsika ny fiainana mirindra sy milamina. Alamino eo amin'ny andinin'ny faharoa, manokana tanàna telo anao eo avoan'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao ho lovany. Lamindamino hoe ataovy mirindra tsara. Ity zany atokako eto tanàna ray, tanàna roa, tanàna telo, karakaraiko tsara. Karakaraiko tsara ny tany nomen'Andriamanitra ho lovana. Kajiko tsara ny famonjena efa nomen'ny tompo ho ahy. Mpandresy ny tompo hiaino ny filaminana sy ny rariny. Ny fahatelo, fandresena mitondra fiarovana sy famindrampo, tanàna fialofana ho an'ny hafa, famonjena ho an'ny hafa, fiarovana ho an'ny tsy manatsinda. Raha mandresy ny tompo dia manome ainy izy fa tsy mamombo. Nisy famonoana tao amin'ny nisy nafaty olona tao anatin'ity lalàn'ity, tsy njovin'ity lalàn'ity, fa ny tompo dia miaro ireo nafaty tsy nahaverina fa rehefa vakitsika ilay andinin'ny 14 sy ny manaraka dia ireo nafaty olona tsy no arovana eto dia miaro ny ain'ny olona nanao fahadisoatsina ny tompo. Jesosy ny tanàna fialofana ho antsika izay manatona azy dia ho voavonjy. Ao amin'ny Romanina 5:2 io ilay misy teny manao hoe fa tsy misy fanameloana ho an'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tena Jesosy ihany no fialofana ho an'izay nahavita fahadisoana. Rehefa makao amin'i Jesosy ny olona nanao fahadisoana dia voaharo izy. Izy ilay mpisolo vava-mahay,
izy ilay mpanafaka amin'ny fahadisoana ary izy ilay loharan'ny famelan-keloka. Arak'izany na ny fampiarana manekefa ny fandresentsika dia avy amin'ny tompo ilay mpandresy. Mahaiza mankasitraka ny tompo fanomeny fandreseny ianao, azonao ny famonjena tamin'andreseny ny fahafatesana. Amboary ny lalana voalohany eo amin'ny fiainanao. Esory ny sakatsakana hitrara-panahy tsy hahafahanao karakara tsara ny famonjenana mandroso amin'ny fiainam-pamonjena. Mety mbola misy ota miafina ve? Eritretinao hoe tsy fantatrizan'iza fa mamatotra anao, fantatr'Andriamanitra io. Io ary io mba hahafahanao mandroso, manamboatra n'ilay tanàna anankitelo nolovanao. Misy fahatezerana amin'iraiky tapisaka ve ka tsy hanananao fiainana mirindra sy milamina, io ary koa zany ka iain'ny famelan-keloka. Ny fahatezerana sy ny tsy fahaiza-mamela moa dia miara-dalana. Raha misy alahelo fahatezerana ao anatinao, manakatsakana tsy iainanao tsara ny rariny sy ny famonjena nomen'ny tompo, io ary zany dia iain'ny famelan-keloka. Aoka ho toerana fialofana ho an'ny hafa ianao, raisy ny olona nanao fahadisoana dia ampahereza izy areno ny fiainany, ary aoka tsy ho mpitsaratsara foantsika ndra ho aka ny toeran'Andriamanitra. Ny tompo ihany no mpitsara, ary izy koa no afaka anafaka sy anarina ny manao fahadisoana. Ity ary ny fanontaniana andiniantsika tena: inona ny lalana tokony mbola amboarina amin'izao fotoan'izao mba hahatonga anao ho tena mpandresy ao amin'ny tompo? Io moa zany le tony hoe mbola misy fahotana miafina ve? Mbola misy zavatra maraorao, fahatezerana, alahelo amakafa vokatry ny tsy famelan-keloka avy ao anatinao? Izao no fotoana manoloana nyity soratra masiny ity: amboariny tanana telo, amboariny lalana, ary zarao amin'ny hafan'ny famonjena. Evalio any an-tsaina ho any fa raha ataovy hoe eo amin'ny fiarahamonina ianao mila mandiny tena, fa ndao tsika mba handinika ny fiainan'ny kristianina namantsika. Inona ny lalana tokony mbola amboarina ahafahan'ny hafa miditra ao anatin'ny fandresen'Andriamanitra mandray ny famonjena koa eo amin'ny fiainantsika fiangonana, ny fiainantsika kristianina, mba tsy hahatonga antsika ho sakana ho an'ny hafa ka tsy ho tafiditra amin'ny famonjena, mba tsy hanaovantsika toy ny fariseo, tsika tsy miditra, ny hafa koa sakana antsika. Inona eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny tena tokony mbola amboarina ahafahana manalalaka ny lalan'ny olona hiditra ao amin'ny famonjen'Andriamanitra? Inona ny sakana ho an'ny fiarahamonina tsy ahafahany miditra ao amin'ny famonjena? Inona ny sakana eo amin'ny fiainantsika fiangonana mahatonga ny hafa tsy ho tafiditra ao amin'ny famonjen'Andriamanitra? Zany hoe raha ny eritreritrao dia ilay fitondrantenantsika mitovy amin'ny an'ny zanak'izao tontolo izao ihany, dia mieritreritra izy hoe tsy hitako izay mampiavaka aminao, dia ka atao inona moa zany ilay mivavaka? Tombona ve zany? Raha ianao zany ilay karazan'olona, fatako hoe tsy ianao, mba tsy ho ianao, ilay karazan'olona mety hoe mifanerasera amin'ny zanak'izao tontolo izao, dia itenenany hoe karazana kristianina, itenenany hoe ka ianao ary tia tsy hitako akory izay mampiavaka aminao, dia inona ny avalinao? Zany indrindra no hivavahako fa te ho afaka. Azonareo ve? Samy hafa ny olona manatona an'Andriamanitra, mbola voafatotry ny fahotana, sy ny olona mijanona any ivelan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ireo olona ireo nge lazaina anareo fa miditra am-piangonana ireo, mbola misy miady mafy amin'ny fisotroana, miady mafy amin'ny fitondran-tena tsy mety, fampirafesana sy ny sisa. Raha mijery zany ny zanak'izao tontolo izao, na ianao koa aza angamba ataoko anaty firankisoa dia hoe tiako mba mivavaka nefa ny ataony ary. Fa ianao tsy mahalala ny any am-pony ihany, tena miady mafy izy,
te ho afaka izy. Ary izay no mampiavaka ny zanak'izao tontolo izao, milona ao anatin'ny fahotana sy ny zanak'Andriamanitra te ho afaka mafy, voageja, miady amin'ny fahotana. Io ihany ny resaka angidina sy tsidretra. Nisy tena hoe za milomano ao anatin'ny fahotana, misy kosa ny hoe tsy avy miaina tompo vonjeo. Izany anafaka amin'ny tenany ity fahafatesana ity. Dia izany no azo amalina ny reny olona ireny hoe matoa io olona io tonga ao, kanefa izany ny toe-pony, toe-panahiny, izany ny fitondran-tenany, dia mitady fialofana izy, mitady vonjy amin'Andriamanitra izy. Anjarantsika fiangonana kosa ny manampy azy, fa tsy manosika azy, manendry Jesy, fa izay ilay hoe amboary ny lalana, zara ho telo toko ny taninao, izay omeny Jehovahandriamanitra olovana mba andosira nafaty olona rehetra ao. Inona koa? Ikoro efa fahavalo ngambany ianao io zao ento ohatran'le teo ihany zany. Marinao ka zay mihitsy ny le izy. Zay ny ataoko hoe na izana ianao tsy zato isan-jato, ary amin'izay tsy fantatra ary mety mahatezitra an'Andriamanitra amina. Fa miezaka foana isika ampifalin'ny tompo fa amin'ny zavatra ratsy izay natao. Mahavariana mihitsy le vavaka fiakekeko amin'ny liturgie, na nataonay fanahiniana na tsy tsaroanay velively. Ary veriko fa raha tena kristianina dia le tsy tsaroanay velively mibetsaka. Misy koa ny hoe tsara tsy natao, dia efa mameloko anao zany. Ary mbola averina foana, averina ihany hoe raha tena mitanisana isika ny tsara tsy vita no betsaka noho ny raha tsy sendra natao. Dia iny indraindray tsy niavintsika hoe izay tsy nanao an'iny koa ve dia inona, fa fadisoana iny eo anatrehan'Andriamanitra, niny iny alazaintsika. Dia izay no hoe ny fiarahamonina, mba tsy tenenana zavatra mahetsitrehitra hoe ny zanak'izao tontolo izao, dia faly tsaratsika foana. Ka miteny ohatran'ny lazainy namana teo hoe miatsara velatsy, hoe ao ny tena bebe tsara velatsy, fa tsy fantatry ny olona mihitsy ny ao am-poniny mpivavaka tsirairay. Izay Andriamanitra ihany ny mahalala an'izany. Na isika aza fa tsy ny mpiarahamonina fotsiny, na isika ary dia mifampiteny an'izany hoe mba manana nefa miatsara velatsy fotsiny. Aza manao an'izany ny havana malala. Aleo ny tompo izay mahalala ny ao am-po sy mpandinika ny fo no hijery sy hitsara azy, ianao mivavah ho azy. Any le andininy fahatelo, amboary ny lalana mba hidiran'ireo nanao namono olona na hafaty olona rehetra. Inona koa? Andao atodika kokoa amintsika le andraikitra, le andraikitra takiana. Inona ny lalana tokony amboarintsika fiangonana mba hahatonga ny olona ho tafiditra ao anatin'ilay tanàna fiarovana? Inona ny tokony ataontsika? Sika aty mikofokofoka mafy, manao fanompoana sy ny sisa, fa rehefa any dia omentsika ny tsy zanak'Andriamanitra ny andraikitra. Fa ianao zao raha ohatra ka maloto ny manodidina ny tanàna ankoatra ny tokotaninao, dia fifaliana ho an'ny fiarahamonina mihitsy ny mahitanao ionao fa mandraiky vava dia mamafa an'ilay tatatriny ohatra. Ionao fa mandray kifafa dia manao zavatra tahaka izao, izay ivelany tokony ataonao omenao ny fiarahamonina, efa izy zany. Fanohitra amin'izay indray ny trano, ny fandrianany tsy voapiriny fa io izy fa hitanao amin'ny taingy tamboho ery ananiny ery. Tsy izy vitsy zany. Fa manomboka ao an-trano ianao satria kristianina, ataovy miavaka mihitsy hoe
hafa mihitsy ty neny kristianina ity izy efa zaozao ny zavatra ataony mbola vitany ihany ny manolotra zavatra ho an'ny ankonany. Hafa mihitsy ty dady ty, hafa mihitsy ty zandry ty na ity zoko ty, fa izy efa zaozao ny fianarana ataony tsy matory izy hatrany finy alina, mbola izy ihany no fo maraina mikarakara ny mpianakavy, mbola vitany sasavili, mbola vitany ny kosoka salon za mikosoka ny tranony kosa fa ny efitranom-bahiny jezy mikosoka. Zany a tena efa lalana misokatra mampieritreritra ny sain'ny olona hoe tena hafa mihitsy ty olona ity. Tsy miandry zavatra ngeza be, ilana vola be hoe tafika masina anaovana an'izao sy izao, fa ianao amin'izay andraikitra tandrify ianao a amboariny lalana mba hahafahan'ny olona miditra ao amin'ilay tanàna fialofana sy fiarovana. Izay ilay fandraisana ndraikitra izay tena zava-dehibe ny hoe mahatonga antsika ho fahazavana sy fanasina eo amin'izao tontolo izao. Ahoana hoy ny Matteo 5:12 ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo zay any an-danitra. Inona koa? Inona amin'ny fanamboaran-dalana tokony ataontsika fiangonana? Ahoana sy mamany tokony modely ny kristianina eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny fiteny, amin'ny teny, amin'ny asa. Miaina amin'ny famindram-po sy ny rariny. Tsy manaiky hafa ampiakara. Mety dia le tsy nangy ety zay foana hoe raha vakitsika manomboka eo amin'ny 5 dia ireo olona izay nahafaty olona tsy na. Ary ny nahafaty olona izay ho velomina raha mandositra ao dia ny nahafaty ny namany tsy na ka tsy nankala azy teo aloha. Tsy hoe noho ny fankalana dia vonoko, fa tena hoe tsy na ny nahafaty azy. Tantananao izy dia mamy dia nidofitra dia vaky ny lohany dia maty izy dia ianao zany ny bedy eo, nefa ianao ary mba nanavitra azy ilay mamy dia tsy voatananao izy. Dia lasa ianao ary satria hoy ny fianakaviana ianao mihitsy ny namono an'ilay havanay nefa ianao ary mba sakampina azy tao anatin'ny fahamamoana. Dia iny ilay hoe famonoan'olona tsy na karazana izany. Raha fitinina re dia izao hoe isika kristianina izay nomen'Andriamanitra fandresena ka misitraka an'izany fandresena izany dia tsy tokony hipetrapetra-potsiny fa mikolokolo tsara n'ilay fandresena, famonjena raha toa ka lazaina amin'ny fiainantsika ankehitriny, ary manamboatra lalana koa mba hahafahan'ny olona miditra ao amin'ilay tanàna fialofana, miditra ao amin'ilay famonjena. Izay raha vidiana dia hevery izay anaovanao izany manomboka aty amin'ny fiangonana hatrany ivelan'ny fiangonana. Anisan'ny ngezabe sady mivantana ny hoe fandraisantsika anjara mavitrika amin'ny atao hoe fitoriana ny filazantsara, ny tafika masina, ny asa misiona, io varin'i Jesoa io dia efa izy io. Reny fisokafany lalana ahafahan'ny olona mandray famonjena avokoa reny. Dia mandraisa anjara mavitrika amin'ny asa n'Andriamanitra manokatra lalana ho an'ny olona mbola tsy nahita famonjena. Mpandresy ny tompo isika dia nomeny fandresena. Ny mpandresy ao amin'ny tompo dia mahafantatra fa avy amin'Andriamanitra ny fandresena, fa tsy nirombahanao tamin'ny herinao na ny fahaiza-manao na ny vola aman-karena teo am-pelan-tananao. Ary satria nomen'Andriamanitra ny fandresena dia bakiony isika mba hikolokolo izany fandresena izany, hiaina amin'ny rariny sy ny hitsiny ary ny fahamarinana, dia ahatonga antsika koa ho mpitarika ny olona ahita fialofana. Ny tena fialofana sy fiarovana dia tsy iza fa Kristy. Efa nomenantsika ny fandresena tao amin'ny Kristy, zarao amin'ny hafa, ampahafantaro ny hafa fa ny tena fialofana sy fiarovana dia Kristy.
Atreo ary ny fotoanantsika tamin'ity anio ity mba ho lesina hoentsika miaina ary hoentsika miasa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra izay ny fampizarana teto. Mpandresin'ny tompo miankina amin'ny fahasoavany, kajo tsara ny famonjena ary zarao amin'ny hafa ny famonjena. Hivavaka isika ry havana. Misaotra anao Andriamanitra no fotoana nahafahana ny ombona teto, mankasitraka indrindra ny amin'ny nitarihanao anay, nandinika ny teninao. Fantatray fa ianao no mandringana ny firenena fahavalo rehetra eo anoloanay. Manome ny fandresena ianao ary mametraka andraikitra aminay mba hikarakara ny fandresena tsy ho anay irery ihany, fa hanokatra lalana mba hidiran'ny hafa amin'ny fandresena koa. Tompo misaotra fanovonjenao izay na tsy mendrika azy, ary amin'ny fiainanay andavanandro na amin'ny teny na amin'ny asa dia tefeo vavolombelonao izay mba hampahita famonjena ny olona manodidina anay, manomboka ao atokantrano, ny eny an-dalambe, any amin'ny toeram-piasana na any amin'ny sekoly, na izanaiza na rahoviana na rahoviana. Eto koa izahay dia mangataka aminao, hanomezanao anay ny fanahy masina, azonay mijoro fanasana sy fahazavana eo amin'izay rehetra ataonay. Ary angatahanay amin'ny mahafanjaka-pisorona ny fiangonana, ny ho anareo manodidina anay, ho an'ny tenanay koa, mety hitojo olana, sarotra, fahasahiranana mafy, ireo tody sy fahasalamana, ireo manamanjo, ireo mety mitady izay ahatsaratsara kokoa ny fiainany, nefa miaritra ary manao ezaka mafy mihoatra amin'izay vitany. Ampio izy ireny Tompo. Tsarovy amin'izao anio izao ireo kamboty sy mpitondra tena, mba hatsiaro fa manana teny fikasana ho azy ianao, dia ny mba ho tokony mpitondra tena ary ihany kamboty. Amarino izany teninao izany amin'ireo mety misedra zavatsarotra satria nilaozandray aman-dreny na koa nilaozam-bady. Ampahereza Andriamanitra ny tompona andraikitra itsanambaratonga eto amin'ity firenena ity sy ireo mpitondra firenena rehetra maneran-tany, mba handihanan'izy ireny amin'ny fahefana araka ny sitraponao, tsy hanaparan'ny fahefana amoretana ny vahoaka entiny, fa hanaovany ny asa sy ny fitondrana anjara fanapahany eo ambany fahasoavanao. Hovonjenao ane ny fiangonana ary ho tanam-pamonjena avy aminao koa eo amin'ny fiarahamonina izay hijorony. Hivavaka ary izay ho andreo fiangonana mitsatoka any amin'ny tany misy ady, mba ho fialofana ho an'ireo tsy manan-kialofana ao anatin'ny ady sy ny jerabomba ny fiangonanao. Mivavaka izay ho an'ny fiangonana any amin'ny tany misy mpitsomponenana maro, mba ho tanam-pamonjenao ho an'ny hafa koa ny fiangonana any amin'ireny firenena ireny. Mivavaka izay ho an'ny fiangonana izay najoronao amin'ny tany mahantra toanay, mba ho tanam-pamonjena ary ho fiangonana manakaiky ny vahoaka mila vonjy ny fiangonana. Mivavaka izay ho an'ny fikasanay amin'ity tontolo andro ity, momba ny fiainatokantranonay, momba ny asa aman-draharaha, momba ny fikarakarana samihafa any amin'ny barao-panjakana sy ny toerana isan-tsokajiny, ho an'ny fianaran'ireo zanakay na ny fianaranay. Tompo hankany aniza moa izahay fa aminao no misy ny fandresena, dia ataovy mandresy izahay. Jesosy Tompo ny amin'izay maso anay kanefa tsy takatry ny saina sy voatony ny vava mangataka, atambatray sy fezinay mivavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takiny ny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay, ary mamelana iroka hitahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fankasitrana ary ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra, hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mandiana, mpandresy ilay Andriamanitsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka
ary ny fanahy masina. Amen.